Maso Solon'Ny ireo namelona ny tantara ravaka amfaniony iazarandry niaraka tamin'ny rindra rajaofera nandra feo andria miasy ny rina na emia nanatontosa iazarandry mba tena riveko mihitsy raha ngary efa somahany loatra zao na tsy be olona mivoaka ary ety amin'ny ville ety dia milay foana atao ny boaty fidirako ato ary vitsy koa nge za mpanala azy androany ato zany fa zao nefa efa mifolo sasany alina aiza rehefa somaha ohatr' zao tonga dia feno fiara daholo ty sisiny manontolo ty na ny toerana afaka ametrahana fiara ary tsisy tsony sa ve amin'ilay hoe atenatenam-bolana be dia tsy dia manam-bola ny olona na izany azy tokony ho be sipa-kely any eto ary ndraso hoe tsy ny ajanony ty fa malalaka eto zany ny sipa-kely vaovao kosa re tsy tazako rehetra zany sady amin'ilay manja tsara mihitsy ry zareo ka inona fa dia afaka tsara indray zany ty faran'ny herinandro ny latira sira mijery kely mibendaka mao anatiny ao aloha dia mivoaka mampiresaka kely an'ireto avy eo aleo fotsiny aloha mena afatra kely amandriana azy so dia tsy ho hita eo indray mantsy reto rehefa avy eo ka zay tonga dia kopy zareo fa mipihako maso Andry ary tonga dia nanatona ny enla akinona fa tsy trondro manatona vovo ty sady amin'ilay bika ny itiavako azy mihitsy bonjour là ahoana kely mafatifaty kely koa tsy sina fa miantso lahy dia nanantona ako ahoana misy ilaina misy ve moa tsy izy fa manino ty bika andry milay kely ty ny tena ilaiko mainka raha afaka omendriana ka afaka omeko an'lahy io raha tia ny lahy ka arak'izay fanarahana fotsiny mandeha zany azay ilaindry afaka omeko andry koa raha tsy vetivety aloha hijery mimpandeaka mako atao anatiny ato dia rehefa avy eo zay mivoaka eo tsy eo ihany indrindra hitako indry alay eto ary fa za ela be fotsiny tsy taitra indry makamaka kely fotsiny zay dia lasitsika avy eo rehefa avy eo eny ary ahoana ry ty mitaraiky be vao tonga mbola nisy problème be zay koa lesy ny nirégler kely an'izay aloha efa fantatro fa resaka sipandray zay ka inona moa fa tsy zay ihany fa ahoana nisy nanondrana indray nga mandreraka lesy le sipa kely zay asa zay nahabe voka azy tany dia za indray ny tadiavy mifatorana ka elahy kosa niaraka taminiko niaraka taminy afa tsy nifanarahany za mibainina atsika indray tsy mitaiza zazy zany fa fiainana amin'ny lay be ty lesy ko isangidirana amin'izany sady dia efa milamina nefa saika tsy nentiny lamina fialanga ahoana efa nandeha daholo ty resaka rehetra ty hoe ndao no any amin'ny ray aman-dreniny ndao ny soratra dia vadio izy ny talao be tamin'ny ranomaso tao an-tanàna tao tratranay an'lahy zany elako atsika raha diana tsy manaiky fitahan'ny vehivavy zany ampafirin'ny efa natao zany za ndray raha vao manelingelina amin'ny fiainako sy ny fafinaretako dia tsy pahako any ka mba nanaiky mora ary ny lahy hoe hiala tamin'izao nanaiky mora nylahy ahoana efa saika andeha hitory sy antso an'izany fianakaviana eo amin'ny fitsarana zany ngely ty izy ngaly ty ka zany na ela be anataniko tsy maintsy nitadiavako vahaolona teo eo aloha fa saika enjana ny afera dia inona no nataony laka mody ny tambatamaziko dia netiko nivoaka tany amina resto anankiray zay dia nataoko tamin'ny fanaovana azoko dia sanatria ve ka inona ary nitadiaviny lao ataoko eo raha tsy voalamiko androany nge zany ty dia any atsefala sisany manatitra varo anahy asipa kely mbola tsy ampitony iny raha sedra sao dia mba tokony hajana lesy zany zavatra fatolona zany tena kosa zavatra fanoko inony elahy koa ty ohatrany manao resaka tsy azoko zany ka efa fandroa nge laly ty nanao an'izany so ihany aloha fa tsy nisy tohantsolo le resaka nafaty andimony fa raha tsy zany angamba
Moramora lesy fa sao dia mba hisy ahenao zany a. Jerena tsy aty amintsika daholo ny maso ndretsy bandy retsy. Tsy misy enony zany fa le reviny latiny tena tsy matiko lolo a. Azao Ratiana, rehefa tia milingilinga ny sipakely dia ataontsika fanaovana azy. Sady tsika nge tsy maniry, sitrapony ny te hiditra miditra andrasetra, donc tsy misy bedy. Mba miteny ihany aho loko. Tsy indro Radiana ny andala eto tany a. Mila rarotana aloha rehefa fotoanany. Sady elany tsy aharitra ny sipa maditra sy tia andrakandrana eto amin'ny tanàna e. Aiza le lazany? Ka ny lahy kosa ny rasedra efa laza lavitra loatra e. Rehefa lavitra dia andehanana taxi lesy. Fa ahoana aloha ny toyam-piro? Hijanona ato sa andeha hivoaka? Ohatra hijanona atao hoany. Gila ihany fa za manaraka fotsiny ko. Makamaka kely amin'ny toketo fotsiny tsika mitsamma dia mandeha avy eo ka. Efa nisy nafarako ao ivelany ao dia anto izy anandrefy. Sady efa amin'le tiany lahy mihitsy. Zay indray le tia. Reto a, tsy aleo fe mandeha moramora ihany. Ohatra matahotra ka. Fa inona koa ty mahazo Andry e. Angamba tsy niaraka tamin'ny bandy mpanao ralindry ity. Ka mafy loatra na zany azako. Ny accident nge reto ka tsy mampiomany e. Olandrora iteny an'io ianao fa raha sedra indray tsy ilarana zany e. Efa zao foana fanao lery. Ampafantaro azy tsara Radiana. Mbola tsy amin'le vitesy faratapiny azy zaniko. Andraso rehefa miditra etsy amin'ny tournant itsy dia mitandry eo tsara ny anaovaka ny fiara mitaredretra eto alohantsika io. Tena iala raha mbola mandeha mafy be eo ianao ka. Tena mba mariny. Iala hoany e. Tena Zaho ary ny tena manomboka ny revoko. Romeo an'le toka aloha lesy Radiana fa azafiny lahy ao ariana foana. Ka ty dia atovy amin'ny mihitsy e. Tsy misy edanana izy ty manjakeloko ty mihitsy koa isany. Sa tsy zany aky? Okay ary. Ataovy izay mety Radiana fa impiry andalo ny ohatr'izao a. Andriamanitra, mba moramora sedra ka. Andraso fa eto ny nanako azy aky a. Jere tsara fa hodikaniko ato anaty tournant ato mihitsy ty. Sedra. Bye lesy bainina. Tsy malalanda sedra maro lahy. Fa no tena mihitsy koa ny atao amin'reto bandy reto zany ka. Mbola tsy nahita ohatran'izao hatramin'izay ny iainako. Marina mafy raha tsy ho faty raha manao accident tampoka amin'izao ty. Reto a, fa okizay reto in'Andriamanitra nareo a. Pamengavy a. Vinona koa ary ty mahazo any anitra e. Rehefa milay be zany ko okizay ahoana. Mbola tsy ao anatin'ny doziny izy bainina. Za mahatonga azy tsy mahazo tsirony io. Pajanony eo ary dia aleo iala raha mbola andeha mafy be ohatran'izao foana ianao e. Zay. Tsy misy miary zany eo ankiry sery kely a. Tsy zany nge ny fanarahany e. Ka ho fatiny fitaintany anato raha zao e. Tena aleo iala. Fandrivy adaly e. Ahoana ny landry amin'izao fiara mandeha mafy be zao? Sady tsy possible zany kiry anitra. Midy sekre avy aty amiko daholo nge ny varavarana rehetra. Za mitondra zao dia izay tiako ny arahana. Elahy lesy ny piloteur baina, izay mety amin'ny lahy mihitsy atao. Ka andreto kely an'le mamay be iny ary loha ampiakarako tsara an'le filinina e. Iny zao sisa ny tsy ampy. Nefa lasa dalo reto. Sady afaka mihetsika ato ty koa ny olanako. Inona re ny ataoko e? Zany ary dia lanio an'la daholo any fa efa misy anankiray arehatra aty a. Misaotra le sakaiza. Tena masaka ty androany ty. Lanitra finy ty foanareo e. Toy ny atao hoe kely mpampiakatra ny eny an-danitra kia. So dia mba tsy raro mitsony kosa e. Sady misotro toaka mandeha mafy ve nareo dia mbola ampiana foanarongony koa. Ka zay mihitsy rehetra le ambiance. Dry ary zao tokony handray kely dia amin'izay mitovy tsara ny tadin-dokangatsika teloko. Sahoana le ty. Ino ara sedra. Mety indrindray ary no aprisika rehefa eo Sory any fa manepitra. Sary zany efa tsy hitako tsosy. Sila ny tenako.
Fa inona ary ty tsy mahazaka revo ty e. Ho sambatsambatra be ikendry avy eo e. Mba pasokafo kely re io fitaratra io fa nasepitra e. Tena mbola tsy piady ny kamatsika ary bainina. Aleo ary fa hanokafa kely ty de mahazo aindry e. Zay. Zay mampety azy. Za aloha napoaka nyty fiara ray ty indray fa ohatry ny invité anah le ry zany. Efa tena tsy mifaty-trovana mihitsy reto bandy reto ka. Marina mafy raha naposiko ohatran'izao no nataondreo tena naleoko ihany tsy nandeha niaraka tamin-dry zareo. Eny ka za fe moa no nafantatra hoe biby reto hoe rana. Ny fitadiavako dia nandeha satria vola be no nifanarana kay nivadika zavatra hafa ohatran'izao. So aloha fa mba nijanona eto amoron-dalana eto ry zareo e. Sao no tokony hanararaotako mitsoaka ato anatin'ity fiara ity. Tiako nefa mety be avy any ivelany dia entindry zareo any aminy ihany ny lakile. Amin'izay tsy taitra akory le maty fa mifoka rongony eo ivelan'ny fiara eo. Dia ahoana re? Ary sao dia mba ho vakiako amin'ity kiraroko ity ary ny fitaratra e. Nefa koa hitsoaka dia ho aiza. Ny andro ity efa miraika 12 alina. Ndraso io najanony ato anaty fiara io ny telefona n'le hoe setra. Aleo raisiko moramora amin'izao ry zareo tsy mitodika aty izao. Zay dia iza no atsoiko? Ary maninona moa raha tonga dia polisy ny atsoiny? Nefa ho voasaringotra amin'izany indray satria matona nakiaraka amin'ny zareo dia namana izay. Izay lalany ihany rangalana ny faleo miantso polisy a. Allo? Polisy ve io? Misaotra an'Andriamanitra fa nahazo anareo ihany a. Mba vonjeo reto tompoko. Vonjeo fa hoentin'ireto olona tsy fantatro reto akeriny a. Tsy afaka miteny mafy fa sao dia hoendro zareo eo. Hianitra. Ie, hianitra no anarako. Ny toerana misy anay? Tena tsy haiko fa ohatra ny azony ny lalana makaty Ambohidratrimo iny izay dia efa aty aloha be aty. Roalary zareo ka. Ny anaran'ny zareo fotsiny fantatro dia ny endriny tadidiko koa. Ny ray Tsy pitivy mitapy e. Efa tena tsy izy tsony koa sa nataonao izany a. Ka zany izy rehefa mikitika ny tsy fikitika ihany na. Ora setra, fa inona ary ty? Ka ny telefony na kolty tsy fananam-bahoaka ka ho raisin'izay rehetra ty handray azy a. Sady hoay le aza. Jereny lahy. Inona? Ioko. Jerefa niantso polisy ka le sipa maivandoty. Aiza, kôzy ve? Ka io e, numéro anapira io. Fa manina kosa manao an'izany antra. Enao nge efa naprevena fa tsy nentina indray e. Dia izay mitsaha mandray ve rangana itsoinao polisy le ty e. Ka naninona no nataonareo an'izao e? Tsy vita nitianareo ato anatin'ity fiara ity sy poboanareo fofondrongony ato fa mbola kasihanareo tanana koa. Aleo andefa. Ho aiza. Lasa miverina ato anaty vamato fa za be tetika eo ty. Marary fa za tositosika ohatran'izany a. Aza atao an'izany lesy le sipakery raha sedra. Mijaly be izy. Oratiana, mba fantatra alamo fa efa niantso polisy nge io e. Ary ny ampigadratsika mihitsy ny tanjony. Ka nareo ihany keny na tonga izao e. Hiaraka aminareo ny mifanarahantsika fa tsy hoe isotro toaka sy hanao raha limandritra ny alina e. Ka izay le revinay dia manaraka fotsiny ny ataonao e. Tsy misy idiran'ny fiantsoana bodega izany. Ary mety eo nge raha tsy tia hita ny fietsehany devoliko e. Mampisava ny moloko tsy. Dia ahoana le tianao atao raha setra? Ny amin'inona io? Ka ny amin'ny sipiko. Ohatran'ny lasa mampalahelo andray lesy izy e.
le ty koa zany be sentiment be fahatiny lahy sa vorovorony lahy ka tsy misy idiran'izany fa ohatra mahonena kely any mijery azoko jerenge raha tsy mitomasy miantsontsy antsika mitsamao fa mao izy efa ho adiny indray zay dia maninona ka sa tiany lany andeha fasantsika an'io iazakazaka hitady olona any dia hitondra polisy akatsika eto ka ahoana ary zany ny atao hoe le polisy natsony teo io tsy mitsahatra ny antso amin'ny telefona an'lahy io amin'ny firy nefa zao amin'ny 12 latsakadimy zao hoe hitady toerana amin'ilay lavidavitra any tsika irevina kely dia any teo zay atao sady aleo miala eto amin'izay so dia isy andala eto ka tsy reveko ndao ary sady ohatra ny famangatsika zany ka pio kely doziny lako mbola betsaka ao anaty fiara ao Re mpamilela-palaty anareo re aleo resa iala fa manome toky anareo fa tsy lasa nininana amin'isana amin'isa kory azy fa ianao ve mihevitra hoe paiso daholo izay mitsaminy sa ampondry izay ka naiky fitahanao amin'izay zavatra tsisy dika noatra zany ka tsy hitako nge zay raha tsy nataoko taminareo teo efa niezaka nanao izay tianareo ihany fa tsy nahafaly anareo izay nataoko ka inona zany ny antsonao polisy tamin'ny telefoninako teo ka tsy ny efa animbanay mitsamina mihitsy ny tao an-tsainao tsy nananeritreritra n'izany raha tsy nataonareo andreny sange ka kadrainareo tato anaty fiara tato foany mba te foka azy dia tsy navelanareo zao ry anitra rehefa tokony ny laibe le androany fa ianao mihitsy ny nanaonao foana inona zao tsy nety tamin'ireny zavatra hafa nge no nresantsika tamin'ile ianao nakana iny sako moa nanaiky satria efa fitatavam-bolako zao nefa aza be sermonina fa tsy rarahako zany ary eo atoloro ny tanana ho fatorako amin'ity tady ty fa maninona koa mbola fatoranao tsy mila be question ry anina fa ny tanana roa ny ilaiko marary ny tanako fa zaketsaina be ohatran'izany ka tsy maintsy atao an'izao rehefa be taty-bolana sady so dia anararoatra hitsoka eo zay ary mba hampilamina tsara ny filinina dia aloha tampinana amin'ity lampity konty vava be betsoetsonoty fa mieritreritra nisy Andry amin'izao nga na iantso vonjeo azy miala tsiny ary kala ianitra fa raha sedra tsy maintsy mailo zay ary aleo amin'izay ianao alefa mivoaka ato fa efa mangatsika sy sasamiandry ianao raha tiana aleo mba hakany efa nana sy fafinaretana kely eo ivelany eo aloha rehefa leo izy dia za indray ny hanao ny lalao ary tandre mieritreritra ny anao zavatra hafa eo fa tonga dia vitaiko dia efa miteny azy zay ary lasa iny lesa radina ataovy izay tiany lava tsy afa-makaiza ntsony io za aloha akafafiny kely amin'ity toko ty ato anaty fiara ty any efa avo leta mihitsy ty revy atondra sedra androany ty mbola tsy nahita ohatran'ny ty mihitsy atr'izay ny arahana izay marina fa hoe bandy somary maditra sy misetrasetra fiainan'izany le ry fa masika loatra le nataonay androany izay nitsama koa moa tafaraka tao anatin'ny filinina mitovy dia vomaika amin'ilay ny fiaranany fa ty sibany antsy polisy ty zao tena olanako za mantsora fa efa tafaresakela tamin'le polisy nandray azy izy voatratranay zany hoe mety efa voarain'le olona no mombamomba ny mitsamina so aloha fa tsy fatany daholo ny fanampina anaranay fotsiny no mety tadidina na izany aza ohatra ny malahelo azy any vola no iverina ho azy kanjo fatotra sy filaka be ohatran'ireny ny voaray raha sidra nga misangy aminao zany amin'izay indray tsy fantatra izay mbola fetsy alohan'le rery iveo no izy daholo ihany koa ngeny na tonga an'izany zao tafalatsaka anaty filma hafa mihitsy aleo raha nga teneny le ry hoe ody amin'izay dinianay mitsamy hoe izay anaovana ny antitra
sady efa moroa maraina ka izao. Aleo hiditra anaty fiara fa ohatra ny efa mangatsiaka izy izany ka. Orasedra mangina aloha ela fa mbola miresaka matotra tsara izay sikala ianitra miresaka matotra tsara hoana tsy azoko. Fa tsy hitan'la ve hoe mikofesy izy io mitantara ny fahotana rehetra vitan'ny tamboko izy. Ka ny vavany ara mitapina ny vorodamba be iny ko miresaka hoana ry ela ty koa lesy radina mba mampime rehefa mikofesy zany ly tsy mitabadaba akalma fotsiny. Ary tena efa mahambengely tela zany kozy de maninona ka tsy mety am'langa. Tsy hoe tsy mety fa ohatra ny efa mangatsiaka de saika hoe iresaka ny anaterana ny tisipy ty oaly ty fa nataon'la inona tato ty indray radina fa inony ty mampikorapaka be alahy ahoana ly ty tsy ampikirapaka an'izao maratra be ngely ty le sipy jere raha tsy mandeha raha daholo ny orony sy ny vavana fa nataon'la inona tato io fialahy ve mareniny efa hoe niresaka izay miresaka aminy alako manina ny maratra be ohatra n'izao nytarihany sy ny vatana sady ona rasedra ka mba tiako hitovy izay de meko anjara kely tamin'ny rivotsika izy le tiako zany sady zonge mba miaraka faly sa ahoana ozy lahy aleo lesy vany ty fatotra amin'ny tanany ty fa jerenge efa mivoadra mihitsy izy zany mipetra tsara ela radina nanao an'izay tiany lahy natao hoe lahy teo tsy nanelingelonako rehefa mba manao izay mampifaly ny foko any sakana lahy rasedra tena lasa lavitra be kosa ngely ataon'ny lahy tsy mety lesy zao ndao terina ny amin'ny toerana nangalantsika azy isipy de aleo mody amin'izay fialahy ve mitapy mba mieritrereta arabainina tadidy nio sy efa fantatry io daholo na ny anarantsika selahy na ny numero amin'ny fiarako hatramin'ny laharan'ny telefonina kokoa efa voarain'ny polisy ka tsisy tadidiny zany rehefa maraina ny andro sady mino fa tsy raran'izany izy rehefa velantsika selahy am'izao dal ny elahy mivoaka ny radina aza manao zay ampiakatra ny tambaviko elahy zany no nitondra an'io sy nampiresaka an'io tamin'ny voalohany de anjarako no mitady solution mazava indray arako fa aza ela be la fa ho tramaraina io ty any lasy elahy fantatro olo ty ny tokony ataoko anda mitonatonana tsy eritreretiny lery akory no mety azo azy ary aleo faranana amin'izay ty rangava efa natomboka ihany za ndray tsy hamela tasy amin'izay nataoko izany to mety ampijaba karaha sanatrika tsy voafafako aiza moa le fanondromana teo tika aleo fenona ranom-panafody amin'izay ty de atsindrony eto amin'ny tendany eto zay somary ampitsika doza ray ankiry anitra eto amin'ny kibondry eto afaka mampatory andry tsy fotsony sy ho any amin'ny mandrakizay ty ampy zay ary ndraso amin'izay antson'le fatina polisy ny kotabaisindry tamin'ny toromasony teo ty le numero allo polisy miala tsy indrindra re tompoko fa nisy ny antso tamin'ity laharany ity nareo teo ka zay indrindra ka tsy zany hoa fa somary tsy de salama saina le anabaviko de tezainy aty amin'ny toby fitaizana marary saina izy miandry azy aty za io de sendra voarainy ny telefoninako teo tao anatin'ny krizy matsy izy teo de voatery tsy maintsy mifatoranako
loza nefa fa voarainy tapoka ny telefonina ko rehefa somebiseby teo zay sy ny dokotera dia inizy nyantso anareo iny. Afaka marinina tsara ity amin'ny topo zany ka tsy maninona na ho avy ety ary nareo zao anamarina azy. Ka le tompon'andraikitra ato zao mbola tsioko, mbola mitondra azy any amin'ny toeram-pitsaboana any fa naratra kely koa izy mantsy tamin'ilay nihetsika teo. Aleo fa mamerina miantso anao tompoko rehefa afaka miresaka izy. Voaray tompoko, aleo fa amin'ny sisa ny tandremany. Dia mbola mamerina ny fialatsiny ihany tamin'ny fanelingelenana. Misaotra indrindra tompoko. Ayo, andao ary. Vita. Tena tsy miasa saina tamin'ny zavatra nataonay maly mihitsy raha sedra. Hatramin'izao le ry tsy niantso ary sao dia mba efa naoron'ny polisy ary. Dia tsy hampandreana avy anefa le rira nisan'izany ka. Sura koa fa raha nisan'izany tsy maintsy nanonona ny anarako tany izy. Tsy anaiky hidoboka rery izany mantsy raha nibandotra an'le rira iny. Ny aza hitako ny ka nisy nahita izay mitsaha manana an'ilay faty alina. Na hoe nisy nahita le faty dia nampandre manam-pahefana le olona. Zavatra nanaty antsana be iny koa ve dia mbola hisatsikaritra ihany. Rehefa tsy misy resaka mandra-pahatonga afaran'ny volana iny dia milamina izany ny dikany. Na izany aza ohatra amin'ny matahotra ihany tena tsy milamin-tsaina mihitsy hatrizay alina izay. Na ny asako ary izao dia ampiasana tsy misy mandeha amin'izay lona. Aleo ranga hivoaka kely any ivelany any mihitsy aloha. Marary tampoka teo koa ny lohako. Hitady kafe aloha ngamba izao mety. Io fa niantso le ry. Ary saro-pisaina. Allo? Ahoana ty Radina? Sava vela? Dia ahoana raha sedra? Eo ihany. Fa nga mbola makafoka be izany ny tao malaindainy. Tsy dia hoe izany lesy fa ohatrany tsy mety afaka ao an-tsaiko mihitsy ity le zavatra nataontsika omaly ireny. Tena sérieux. Laha ty koa lesy dia miasa aloha amin'ny tsisy dikany ka. Fela ve lehilahy sa vehivavy? Ka matahotra raha sedra. Raha sanatria moa ity ka tsy firesaka amin'ny telefônina izany ry bainina. Aiza lehilahy izany? Zao fotsiny ny teniko amin'lahy. Rehefa mangina ny vavan'ny lahy rehefa tsy ataon'ny lahy anateritreritra amin'ny momba n'iny afery iny dia milamina io. Ary azakanosa be ohatran'io lesy fa manjary mandoto vitana. Tena tsy miasa saina amin'ilay izy mihitsy ange ny fiainako an'la zany ity Ampafiriny ny efa natao reny fa zao lesy ny antsoko an'lahy. Misy iny? Nisy sipa kely izay ho any antso anahy tamin'ny maraina. Tena hoako izay raha sedra. Ino malina azy efa nanenenako. Andraso aloha fa zadapahany lahy Ka toy izo ary raha mbola resaka ohatran'ireny dia miala tsiny aho fa tsy araka amin'ny latsiny kosa aloha zahay. Tsisy idirana izany niantso anahy izy hoa hoe mba te hiona amin'ny lahony. Mahafinaritra azy hono kely tia ny toetrany lahy. Fa sipa iza ity zany? Ary tao taitra be lahy. Ko hoe mahafantatra ny toetrako. Olona mahafantatra ange raha izany. Ka aiza ary ny afantarako an'izany niantso anahy fotsiny izy fa ny numéro-ako ny tany aminy. Afantany tsara hoe mpinamantsika. Samby. Dia iza nefa ny anarany ka? Tsy haiko lesy nilaza tamiko fotsiny izy hoe afaka mahazo ny laharany lava Dia nomeny lava Votsy. Fa ahoana moa tsy omeko azy ka. Raha ny fahenoko azy ngely ity ka mbola sipa kely mihitsy mety any ho any amin'ny 20 na 20 taona any ngamba. Sady ny fresa aloha zay lahy. Ohatran'ireny maheno feonanjely ireny. Sary mare zao. Tena mba tsy mety koa izany raha sedra. Olona tsy fantatra akory ve dia? Ty tena banjy. Ny an'ny olona ary lesy tadiavina vao hitako. Ny lahy efa manatona fotsiny iray ny lavina. Ka sao dia mba polisy izany ry tia? Na hoe naman'ilay Andry iny? Aza manofo raha ngafa mandreraka. Zay fa hiantso an'lahy zany izy gambe. Tapahako ty fa hiasa aloha dia masotola. Eny ary. Dia mba ilazao vaovao ary rehefa miantso an'lahy le sipa. Sao dia mba afaka mirevy miaraka indray tsika telo mantsy. Tonga dia atao programa amin'ny zoma indray. Sa ahoana? Okey lesy mazotoa ela. Vehivavy mahafantatra anahy. Izy zany.
raha mahafantatra ny toetrako izany tokony hahalala ny numéroako sa reto vehivavy ato ampiasany reto indray no manao sangratsy tena mahalasa ny saiko indray izany a. Allô? Allô, Dina ve io azafady? Izy indrindra. Fa iza kay e? Andray teto tadidinao mihitsy vena dia ny feoko izany fotsiny aza. Tena tsy tsaroako fa azafady re. Dina kosa ranga migafy dia vao tamin'ny herinandro itsika ve ny ona dia sa tsy te hiresaka amiko intsony. Ka tamin'ity herinandro ity nge tsy nifankahita tamina vehivavy izany e, ankoatran'ireo mpiara-miasa tamiko. Dia iza tamin'ireny ary aza mba manao sangratsy kosa dia samy mpiara-miasa teo ve tsika ko manina raha tonga dia mankaty amin'ny braoko. Sangratsy ahoana ary zangy ary Dina tsy misangy aminao izany ka manina raha tonga dia mankaty amin'ny braoko fa izany ato fa ny tsy fahafahako makany mihitsy nge ny atsoko anao dia mba angatahako fionana amin'ny Dina raha tianao moa izany andraso aloha fa iza aloha ny anaranao? Za mantsy ohatran'ny hoe miresaka amin'olo tsy fantatro izany. Ka tonga dia fantatro raha vao mihaona fotsiny tsika. Ny molotrao mihitsy aza no hanonona ny anarako voalohany. Aza mifanadala kely tsika azafady Tsy manadala mihitsy re za. Efa hoe mba te resaka sy hihaona aminao fotsiny aho izany koa ve dia matezitra ka ohatran'ny misangy azy izany nataonao fa azafady indrindra. Ary aza miantso antsony ianao fa malingelina ka tsy hanam-potoana hihaonana aminao izany dia izany koa sary ve mba valinao fangatahako nefa nge ka 10 minitra fotsiny mba angatahako aminao raha hiela indrindra. Fa iza ary izany tena sady matahotra mangovitra hatramin'ny vatako. Asitsaka ka isy ifandraisany tamin'ny resaka anitra izany sady ohatra mitovy amin'ny feo ange izy izany nefa efa maty indrangaha efa voafafa daholo ny tantara iny matoa tsy nisy resaka. Za koa ngamba netiko atahorana ka mety tsisy dikina akory izany fa olona mahafantatra fotsiny dia tsy tadidiko. Dino mbola ao nga ianao? Azafady rehefa ohatran'ny lasa nasika be taminao misy problème kely izay koa dia ohatran'ny kizitina be. Tsy maninona akory ka fantatro tsara nge ny fahatsorany Dina dia Rajoelina izany Dina no afaka hihaona amiko. Ka maninona indray ary? Eny raha tsy mampaninona anao dia mirava amin'ny 4 ariva dia afaka mihaona tsika. Ay kosa misaotra Dina tena faly be tsy mampaninona Dina raha omeko tearana iray Dina dia entsika mihaona. Tsy maninona ka aleo fa vonjeko ary ianao Ay ty ary eto izany le toerana nolazainy itsy ampity tsy mantsy le banky ny teneniny. Alaleo moa dia ijoro Andry bus eto tsy anatona avy izy rehefa hita eto manao ny Dina. Manao iantra ve ianao? Iantra? Iantra izy? Iantra? Tena iantra ianao aza manatona ianao ka mialahy ianao any. Dina fa inona ary ty mahazo anao? Sankely menao fotoana eto amin'izao oro izao dia manina no asainao mandeha indray? Andriamanitro tsy marina izao ka sa manofy Dina fa manina nge ianao toa tsy miteny ianao fa mivandravandra fotsiny sady mitsoaka anahy sy renge raha tsy mijery antsika daholo ny olona mandehana ianao mandeha ka tsy te hiresaka aminao indray veloma ianao.
fa manofo ve zahay sa tena misy zany angatra zany sa tsy maty ve antitra dia nefa olona nofa mandra zao ny fanina tamiko teo olona misy tongony tsara ary mandeha manitsatana dia raha tsy maty izy dia efa sitrana sady ve dia hodaingana ka tena misavoritaka be ny lohako ohatran'ireny olona sadary ireny aza rendraikako io zay ndrefa maneno ny telefonako dia ho sanatria ve ka io aroa tena mbola le vehivavy indray ty dia ho raisiko sa sandray arangah tsy hijanona ve rehefa leo io tonga dia andray an'izay bus hitako eto aloha tena tsy mitsahatra maneno ty hatramin'izao dia mbola io numero io foana nefa marina mafy tsy hovonoako any tika ary maninona nefa raha raisina dia rahonana avy hatrany tonga dia rahonako faty mihitsy sady inona koa moa no atahoraka an'izany ka aleo raisina dia izay idonana eo idonana allo mbola tezitra amikiana angadina fa inona ny ilanao ahy aza mifanadalintsika fa so ahitany tsy fahito eo ianao ka tiako fantatra fotsiny nge hoe inona no natonga anao nitsoka tampoka ohatran'iny sady natositosika ao any no roanao tamin'izao fotsiny ohatran'ireny mahita matoto reny ianao mahita anahy fa nga ina koa zany tsy azoko ka mba te hiresaka 10 minitra angeo aho za dia zay dia izy amin'izay ary ny anaranao efa mifankahita mantsy isika tamin'iny ianitra ho ano anarako toa taitra be dina ianitra matotoany ianitra dia taiza koa nisy angatra ny antso tamin'ny telefônina izany nefa sady tsy misy matoto manana sy mahay mampiasa telefônina izany koa ranga noho izany tena tsy maty izany ianitra oay misy mesazy tonga ty ndraso hoe dia mbola le numero any any ty inona izany lazainy dina raha pitso amin'ny 4 ny fotoanantsika teo amin'ilay toerana nahitako anao iny tsy afaka andahay ianao satria tsy maintsy fantatrao raha pitso ny marina zay fa miandra anao dia aza tonoina mitondra an'ilay namanao raha afaka izy velony dina le Andriamanitro tena lasa adala ly ty lahy akozy sao dia tokony mba hoentina any mpitsabo adala ry lahy ty tena marina angely ty izany raha sedry tsy maninona na lazainy lahy-adala ary fa zay no hita amin'ny masoko ka ny sainy lahy mihitsy ly ty nefa lasa lavitra be dia mamorona any ka na dia sipa afo zao ary miresaka amin'lahy dia lazainy lafa ianitra na ny sipa rehetra ao ampiasana ny lisany koa ary ve zany zao ly ty tsy efa lazainy lahy ho ianitra daholo ny anarany tsy mivazivazy amin'izany raha sedra raha tsy mino anahy lahy io tsy ireo mesazy nalefany tamiko aiza hoe io dia maninona ka asay miona amin'indraingy ary ariva dia miaraka amin'lahy ony eny ka tsy azoko inge ny lazany lahy fa ianitra efa maty ary anaty Antsanarivo nga ato anatin'ity mesazy ity misy milaza fa izy io ka na niendrina ny fiteny ngeo aly ty za raha dina azy lazana boby fa tsory fotsiny hoe tara tamin'iny sipiny lahy dia mandroroatra amin'ny masony lahy hitaka matsy tamin'ilay helanangoraka be azy ireny fa tena tsy mino ana mihitsy zany lahy zara ngely tia nygagany olona mihitsy ela be zany fa le 8 heures ariva aiza ny fotoana ny lisany dia zay fotsiny fa ho any lahy ohatray ka rehefa tsy hetsika lahy dia lasako indray zaniko zao ary hiala lohany amin'ny 4 ariva dia alaiko lahy raikitra zany fa aza malahelo raha zakako
sao dia efa metsiny mantsy. eto tsika mijanona ka zao ary nge efa minefatra sasany ity. eny fa tsy tiako no tonga aloha eo fa aleo tazantsika lavitra ety aloha amin'izay mba mino ako ela. laha ty le sy dia tena bandy hafahafa mihitsy ka fa zao manatona eny ela raha vao tazan'lahy izy re sao aloha dia manatina moramora avy eo mbola manome sansanylahy ihany ary amin'izany. iny lotia iza ianitra radina fa tsy mahita ny anitra izany iah izy zany fa io mijoro eo amin'le fandrasana bus io lase tsy hitalava io tsy mahita an'izany radina mety laharery zany nipotrany raha izanyko. ka tsy mivazivazy amin'izany raha sedra mangovotra ary ty ny tongotra mandana makeny lahy dia hojereko izy amin'ireo olona be dia be miandry bus ireo zany tsy mahita endrikendrika ianitra mihitsy mantsy andraso ary tena ianitra io tsy mandainga mihitsy ny masoko sy ny fitadidiako dia ahoana zany tsy hita ny sedraka sa ve dia tena zarery no manahoany dina manahoana ianao efa ela angainao no vao zao ka vao tonga tamin'iny bus iny mihitsy aza ary aleo hitodika any amin'ny rasedra dia amin'izay fahatatro lereo hoe ianitra mariny ty miresaka amiko ty io fa mahita lery ay le aza fa masoko ve mandroro tena le sipy iny ve io tsy mino an'izany nefa raha zao endry mitazako zao dia tena io mihitsy le sipy iny dia tena marina ve zany ny zavatra tantarainy dina raha izany ka tsy mino tena angatra io raha izany angatra le ianitra iny tena aleo mipitsika raha izao ka ohatra ny hafahafa ty velomina amin'ny fiara dia eto raha tongotra ho ratsy ny afera raha izao. fa inona mahavarinanao any sange manontany anao tsy misy ninina ka ary akaiza le namanao tsy nentinao nga tsy afaka indray raha izy fa aleo andeha ary antra fa tsy afaka mandeha zany ianao ry dina ary tsy afaka ny andositra atsony koa tsy maintsy lazaiko anao izay antony tokony hiaonako aminao fa zao misy fanontaniana iray fotsiny apetrako aminao rehefa voavalinao izay dia masava aminao ny zavadrehetra ty vo tena losa tena angatra amin'seo amin'ny andro atoandro ty sedra indray iny lasa andrifotra tamin'ny fiarako iny dia ino no ataoko dina nanina ny tsy mifinjenao tamin'iny zay aro tena mino an'izao fa angatrianitra ty dia ahoana inona no valiko an'izany fanontania izany aleo raha nga iantso vonjeo mafy be ady dia mitodika daholo reto olona rehetrareto tsy mety izany ka lazainy olona fa lasa dala eto sa tonga dia andeha hitsoka fotsiny amin'izao tsy mety koa nefa fa tsy maintsy atsony ty sy tongavany amin'ny alina eo indray ahoana re afaka mamaly hafa ianao ry dina ka zany fa manintona efa niezaka nandresy lahatra ny sedra ihany nefa tsy nety izy fa tena naraka azy koa ianao ka isedra nge fa ohatran'izay mihitsy ny toetrany ary tsy tao-tsaiko mihitsy ny amonanao fa
Izay noteneniny dia narahako. Ka namanina mono ihany ianao raha izany tsy nikitika anao fa efa nivonoany tao anaty fiara angenao fa za tavela taty ivelany dia natsoina avy eo nanampy azy hibatanao fotsiny. Dina dia mbola sanda ihany ianao. Tsy misy lainga kore zany fa mba afaka manontany anao ve ary ahy? Tsy maninona ka apetro ny fanontanianao. Enao ve zany matotoan'ny anitra sa anitra mihitsy ianao fa tsy maty tamin'iny? Inona ny tianao? Ka zao ry Dina, atso ilay namanao dia ilazao fa ho avy any amina miaraka aminao raha riva. Dia neno azy tsara fa tsy afaka andahy izy ary tsy afaka hiala tsony na hoaiza na hoaiza. Dia asa mitady tsoka sy tady lalakafa fa ho sahirana ianareo. Azay fa lasa. Dia ahoana zany no ahitanao ny any aminy ka? Tsy misy ahinao ny amin'izany Andry matodina. Tongava mivalo oralina ianao fa efa miandry anao eo am-bavahadiny eo amin'izay ory izay. Eny ary aleo fa atsoko izao dia izao izy. Tena izay fa misy mandona dia marina koa ve izany ny zavatra nytenenin'ilay rita eo ahoana ary to lasa matahotra izany sa tena angatra marina iny dia Ola sedra? Ay ve lahy zany andrasy fa hovoiko Radina midira ingany lahy dia ao hidiny ty varavarana ty. Andraso aloha rasedra. Midira lesy dia ao andiko an'ity trano ty ka tsy afaka hidilina tsonga io fa efa eo ambatiky ny varavarana io izy nga fa ahoana nahitany ny tranoko ity sa ialano tsy afaka ny afina tsony ianao ry sedra. Andriamanitro tena matototo i Radina ka zay ngany efa nolazaiko an'lara sedra zao tena mifona rery anitra fa tsy tao an-tsaiko ny hamono anao fa inona nefa natonga anao anao andreny tamiko ka noentin'ny adalako re ahy mifona re mivalo re ry anitra ka tsy vita ny fonana ny namonona ho ary sedra voasoronao ngany aiko fantatray izany ry anitra fa mba hamindrao fo re eno lazao zay rehetra valofatinao fa vonona ny anefa nisazanay zay raha zay ny sitraponao rehefa vita kosa izay dia mandana any ary aza manakorotana anay tsony. Tena vonona amin'izany ve ianao ry sedra? Vonona re ahy ataovy sy ataonao dia mandana mandeha avy eo. Eny ary lazao ataholy ary izay zavatra nataonao tamiko talohany nafatesako. Ka inona moa ny ilanao an'izany? Ka rehefa tsy teny ianao dia miala tsiny kendaiko mandrapatapitra ny fofona ianao farany ianao ary tsy amelako raha tsepitra tanteraka. Tsy hisy rivotra tsony ny adoanao rehetra dia hitsana moramora koa io fo malotonao io. Iaina irifirim-polo enony nanaovanao ahy ianao amin'izay fotoan'izay. Teneno any lesy raha izay no afaka raha sedra. Oka re zao ary nitsindromoko tamina zava-mahadomelona farak'izay mahery indrindra ianao rehefa tsy nentiny resaka tsotra tamiko. Eny fa na dia efa ny fonoko sy ny velesiko tamin'ny torony visy metsaka aza ny lohanao avy eo dia mbola naninona koa nitsindromoko tamin'ny fanafody fampatoriana mahery be izay teo amin'ny tendanao sy ny kibonao. Minao mantsy fa tsy afaka hifotsony ianao aoriana izay rehefa hitako fa tsy niaina tsony ianao dia navarinay tany amin'izay antsana be izay mifatinao. Hay kosa anga zao mbola misy an'izany fanafody rehetra izany ao aminao ao. Ao anefitranoko mandeha na ry Dina laifinao aty daholo izany fanafody rehetra sy zava-mahadomelina izany aza tonoinao no mitondra seringa aingakaingana ianao fa miandry eto izay sy raha sedra eny ary aleo fa alaiko mba tsy say ianao ry sedra dia vitanao feny nanao an'izany anay nefa dia tsy nisy ratsy nataoko taminao akory. Ka efa niteneniko taminao teo angefa noentin'ny adalako ahy noentin'ny fahamamoko dia
ty ilay izy ry anitra karakara ho ary dia tsy ndro miavetrany amin'ny andriamatosetra kosa aza tao an'izany kosa ry anitra ay malala matahotra ihany ianao nanina nitaraina taminareo anefa tsy nirarahinareo akory zakanao iny izany matosahanao ny nanindrona tamin'iny tena tsy vitako izany ry anitra marina e ka tsy maintsy ataonao izany na tianao na tsy tianao e sa ho kendakendaiky mandra-pahafatinareo ny tianareo ka rehefa radiana dia sahan'ny lavely tia ka tsy maintsy atao lesy ty fa aingany ianao fa aza mitarehetrehtra e sa tianao ny anaparako ny atezerako eto zay rehefa vita ny any sedra dia atsondroma eo amin'ny sandrinao indray ny ambiny aingany ianao zay kely sisa dia vita tanteraka ny valifatiko ay dia mandehana amin'izay ary rehefa vita ny valifatinao e mandehana ry anitra fa efa nandray sazinay izay adraidraidraidraidray andrasoloha eto no anaporifoiko aminareo fa Andry fa tao mandray an'ilay seraingy ianao ry anitra eno fa nga ianao tsy apiditra ny fanafody fampatoriana ka amin'izay mba tsy orenareo ny ngidin'ny fahafatesana tahaka ny nataonareo tamin'ny rahavaviko maninona zany e rahavavinao rehefa mifonoanareo ianitra dia natsipinareo tany anaty antsana noho ny fitahin'Andriamanitra nefa dia tsy maty izy ary ny tsy naposinareo dia nisy nahita ny fatany ary nisy nanatra tany amin'ny hopitaly nampanatsoiny ny polisy sy ny dokotera tamin'io maraina io satria hitandry sareo tany anaty poketra ny lara ny findaiko mbola voatantarana tamiko daholo ny zava-nitranga talohany nampitsanina tanteraka amin'ny fony na dia efa nanao satratra ny heriny asa mantsy amin'ny mpitsabo dia tsy tanany an'ilay rahavaviko tokana kambana tamiko fa tsy mahatotoa araka izay nieritrereto ka izany ianao tsy olombelona no fomandra miendrika no anarako kambana amin'ny rahavavy amin'ny anitra ary efa nampanantena azy afa tsy maintsy maty ka nareo namono azy tamin'ny fomba feno ampibina ny tsy takatra ry setra dia na dia efa niezaka namafy an'izay rehetra mety hatratrarananao azy ianao dia mbola voasoratra ianitra tamin'ny tanany numero anao izay no afaka namandrehana anareo niaraka tamin'ny polisy vahely izany e efa ho afy kosa ry zareo sambotra anareo reto fanafody fampatoriana anareo reto sisa natsindroko anareo dia ionany mandrakizay amin'ilay rahavaviko nareo zay nitozany fandrindrikiry antra matriampetany amin'izay ary aza matahotra fa maty noho ny herin'ny safa matomelona natsindrony tamin'ny tenany ihany ireo rehefa ano fanadihadiana amin'ny polisy vitako ny tenindry hoe atao fiaina Solon'Ny maso solon'ny maso Maso solon'ny maso tantara indray amin'izay ho nosoratany Andry Ravalomanana ravaka antaniony Andry niaraka tamin'ny rindra Rajoelina nandra feo Andry miasy nirina na Emilio nanatontosa Andry